Miaiky ny fisian'ny herisetra sy ny fampiororoana ataon'ny fitondram-panjakana na ny terrorisme d'État ny maso vahiny eto Madagasikara malohana ny oraraba azy Toliario ho ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tao anatin'ny fanambarana nataony teny Faravohitra androany. Mahita tsara ny zavatra mitrakany amin'ity orinasa lehibe mitrandraka ny fasy mainty, tsy ny fitrandrahana fasy mainty akory n'inona fa fampiaranareo an'ilay lalàna. Raha niresaka tamin'ireo masivoro zao ny resahana ny violence ny tena tsy laitra, ny fandragadahana, ny fampiororona ary le terrorisme d'État ny tena tsy izy. Marina zany satria mampiasa an'izany tsika ankehitriny ireo mpitondro ireo impira na merimberina fa tena tsy ny olona tsotra akory ny manao ny terrorisme fa ny terrorisme d'État amin'ny fomba maro samihafa, amin'ny alalan'ny kolokolo, amin'ny alalan'ny fampiasan-kery ary indrindra amin'ny tsy fanajana ny rariny sy ny hitsy ny mahazo an'ireo voaka madinika tsy mandady arina. Ny fanapahan-kevitra noraisin'ny prefet tao Toliara no niteraka fahafatesan'olona tamin'ny fandrarana ny mpanao hetsika tao an-dabohy Toliara iny ho ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Ny fihetsika mamoafady ataon'ny prefet izay mihevitra fizery mahain'ity lalàna ity dia manome baiko hitifotra ary andravan'ireo fivoriana izay mbo ataon'izy ireo amin'ny firovana ny taniny sy ny fananana. Azo sary an-tsaina, alaivo sary an-tsaina ry voaka malagasy tena tia tanindrazana sy tena malagasy. Fa ireo olona manome baiko sy ny baiko ireo sy mipanatanteraka ny baiko vadika indray ireo rehefa avy eo sy ny satria nahoana noho ny vola noho ny fitiavam-bola fitiava-kely nefa dia aminona indrindra fa mpianatra tanora izay mba io ny fotom-pivelomana. Sady tsy ara-dalàna no tsy ara-drara ny fanapahan-kevitra noraisin'ny prefet izay niteraka fahafoizanaina sy ny takaitra teo amin'ny vahoaka ho ity filoha teo aloha ity. Dia noho izany dia ambaranay fa sady tsy ara-dalàna no tsy ara-drara no aminareo ny fampiasan-kevitra fanapahan-kevitra noraisin'ny prefet any amin'io Toliara io satria vahoaka ivory sy aneo ny heviny hiaro ny taniny tonga valeny dia nefa ny fahafatesana sy etraketaka kilemaina ny sasany amin'izao fotoana izao ary miloza dia ty misy dia misy ireo olona mbo miaro ny fananany zony zany anazy io fa ela be izy mipetraka teo tompony andraikitra an'izany ngia prefet amina ny rany an'ireo mpitandro filaminana izay mitondra ny fitaovam-piazina am-pelantanany dia amin'izay koa resy tonga dia mampiasa fotsiny tonga dia mampiatra. Fitondrana amin'ny tanilany misy amin'izao hoy Marc Ravalomanana satria avela aneho hevitra malalaka rehefa manohana ny tetikasa kanefa tsy avela aneho hevitra sy tsy hanao hetsika rehefa manohitra an'izany hoy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Vahoaka tsy makasitraka ny tetikasa izay kasain'ny base Toliara ao Ataolo izy avelo izy hanao hevitra izay ny lalàna vela misy amintsika rehefa tsy manolotoana ny filaminam-bahoaka dia mahita venareo fa izy eny amoron-dranomasina anakorotana vahoaka, izy eny amin'ny plage anakorotana vahoaka. Nahoana nareo mamela ny sasany iteny izay manao an'izy nefa tsy mamela ny sasany, izay natao hoe fitondrana amin'ny tanila. Miantso ny hamoana ireo gadra politika sy olona nosamborina mikasika ny raharaha mikasika ny fiainam-pirenena noho izany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Manao antso aminareo tsy hitondranareo hoaiza akory io vola kely tsy fananana kely tsy azakany ninentinareo fa lasa dia lasa tsy miverina intsony. Mahita aho ny zavatra mitrangany amin'ny fasy maintaina Toliara olona ray aman-dreny be zao nanana na izy azy teo amin'ny fitondrana teo aloha manana ny zony mpitandro ny filaminana azy kolonely fanamperana tiako resahana aizy izy totsita samborina miantso asa midradradratra ny vahoaka hoe ray aman-dreny be reny dia reny ve ny fomba fangalana azy dia reny ve ny fomba hanaovana azy nitaky ny famoahana azy zahay indrindra fa izaho tsy rary ny fanaovana malagasy toanareo zao toantsika izao atao ohatran'ireny ka dia zay ny tiako ambara fa dia mitaky izay ny fanafahana ny fanampera sy ireo legata politika hafa toy ny Jean-Luc olona solotenanay izao ny tiako Madagasikara tsy manam-poninina koa tonga dia rofona dia lasa dia migatra.
Nanamafy araka izany ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa jadona no misy eto Madagasikara ary tsy ny ao Toliara ihany fa manerana ny Madagasikara no misy fangalana ankeriny ny tany-bahoaka amin'izao.